Ahoana Marina. Tena Vonona Hiaro ny Vahoaka sy ny Ainy Marina ve ny Mpitondra fanjakana? Miteny ho azy ny taray marika mivoaka isan'andro ao amin'ny haino amanjerim-panjakana. Miakatra izay tsy izy ny isan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimon-karetina Covid-19 eto Madagasikara. Efa tsy atona andratsan-tanana intsony ihany koa ny isan'ireo namony ainy 2 andro misesy izay. Ratsaivina dia ny sabotsy 20 Martsa lasa teo dia laza ny filohan'ny Repoblika fa miditra amin'ny andehan'ny faharoa ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Tsy vitan'izay ihany fa tsy tahotra, tsy henatra fa mbola sahalaza ampahibemaso ny filohan'ny Repoblika tamin'ny fotoana io fa antsokosokony ny idiran'ny Covid-19 amin'ny endriny vaovao avy atsy Afrika Atsimo io teto Madagasikara. Ity Covid-19 amin'ny endriny vaovao ity dia fantatra fa mamono aingana ary mahery vaika mihoatra ilay Covid-19 teo aloha. Nanaitra ny mpanara-baovao izany filazany ny filohan'ny Repoblika izany. Ny mahagaga mantsy dia antsokosoko avokoa izany na ny fidiran'ny areti-mandringana eto Madagasikara na ny fivoahan'ny arem-pirenena eto Madagasikara. Mivoaka ny volamena eto antsokosoko, miditra ny aretina antsokosoko. Ina ihany zany zavatra tsy ho antsokosoko eto. Raha ohatra ka ity fitondram-panjakana ity no mbola eo dia ho antsokosoko daholo zany. Dia misy maty antsokosoko koa zany agny. Dia misy alevina antsokosoko koa. Raha fomba fiteny sy fomba fiasa sy fomba fitantanana an'izao firenena zao zany dia antsokosoko daholo zany zavatra rehetrarehetra iainantsika eto. Fanjakana miaro amin'ny tany sy ny sisy tany ary miteny hoe misy olo tafiditra antsokosoko, izy ary mitavandra itsika hiaro an'ity firenena ity. Raha ny fanjakana zay manana ny fitaovana rehetra, na ny radara, na ny mpitandro filaminana, na ny vedety, na ny sambo rapide ananantsika zany. Na tiana na tsy tiana dia noho ny tandrevaka ny mpitondra fanjakana irery ihany no anton'izao famoizana ain'olona isan'andro izao. Minisitra iray anatin'ny gouvernemanta mihitsy aza moa no sahalaza tamin'ny volana Martsa 2020 fa tsy mafy noho ny pesta sy ny kolera ity coronavirus ity ary nataon'izy ireo fimezana fotsiny ihany ny antson'ny mpanohitra ny amin'ny tokony andina mialoha ny sisy tany Madagasikara isorohana ny fidiran'ny Covid-19 teto amintsika. Ankehitriny izao hiara-mahita izao ny vokany potika tanteraka ny toe-karena noho ny Covid-19. Vao nanomboka nirongatra indray ity valanaretina ity tamin'ny volana Martsa lasa teo dia efa laza indray ny filomarikaravanmanana izay filohan'ny RMDM fa tsy misy afa-tsy ny fanafarana vaksiny irery ihany no ahafahana misoroka ity areti-mandoza sady mandripaka ity. Hoy mantsy ny filomarikaravanmanana tamin'ny 17 Martsa lasa teo mikasika ny vaksiny. Dia ty laza aminareo mihitsy hoe fanaoelana oaingana tsy maintsy miverina amin'ny teniny reo, tsy maintsy tsisy alaralahara fa iveriny reo fa sao dia ampipoly mahatonga tsy hanafatra an'izy. Tsy aloha ve mba milefitra kely na midina tsy hitany aloha izay voateny hafa dia ny ain'olona vonjeny. Ny antony ilana ny président ny Repoblika amin'ny firenena anankiray dia 3 ihany miaro ny vahoaka amin'ny loza mety hitranga aminy loza be ty ihany ity. Faharoa miaro ny vola ny devise mba tsy hitotongana tsy hanao ohatran'izao vola ny devise ndresako fa tsy ny vola azondralahy tefitefena sy ambamboariny ity. Ary ny fahatelo farany dia miaro ny tanitsika tsy olain'ny sasany. Esteny ny tondian-damosina ary ny heverin'ny mpitondra fanjakana fa rediredy ny an'ny filomarikaravanmanana raha ny laza izany. Ny 20 Martsa lasa teo nefa herinandro monja taorian'ny fanambaran'ny filomarikaravanmanana iny dia niverina nanaraka ny tenin'ny filomarikaravanmanana ihany ny mpitondra fanjakana. Taorian'ny fivorian'ny Akademia Nationale de Médecine de Madagasikara niaraka tamin'ny fitondram-panjakana mantsy dia tapaka fa hijery izay vaksiny ampiasaina sy matohitra ilay Covid-19 amin'ny endriny vaovao ny mpitondra fanjakana. Tsy hita intsony ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana taorian'izay. Etsakilany nefa mampivarahontsana ary miampitombo hatrany isan'ireo olona namony ainy sy ireo olona hina mafy ary ireo olona mitondra ny tsimon-karetina. Fitavozavozana tsy misy toy izany
no hitantanana ity firenena ity izay antsoina hoe refus déguisé hoy ny filomarika Ravalomanana. Lozy izy ity voaka malagasy satria ny olona izay nandraraina fa hiaro ny aina sy ny fanana ny vahoaka dia mangatakandro manao an'ilay atao hoe refus déguisé. Ny antony mahatonga azy manao an'izany dia satria mbola misy zavatra andrasany ao, mbola misy zavatra angatahany andro, asa tsy mandeha ngamba ny CVO, asa tsy lafa ngamba ny gestokiany, fa tena mampanontany tena mihitsy hoe inona raha nangatahany andro dia aina nefa tsy azo azonina ka aretina tena mandripaka loza zao mbola samy teny ihany izy hoe manao mpanohitra botolo, zao hoe mbola samy teny ihany izy fa hoe ny mpanohitra dia tsy mahatsapa dia mahatsapa amin'ny fanohitra, ary mahalala dia mahalala, ary mahafantatra ny ho avy. Zay mbola iverenako ary tsy hoe manararoatra n'izao fahoriana zao fa ty laza hoe raisy reny fanapahan-kevitra ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé efa miantso aiza ihany ny fanapahan-kevitra dia emotra zay ilay atao hoe refus déguisé. Raisy tsara hoe refus déguisé zay misy antony izy mahatonga manao an'izany. Izy tsy milaza hoe tsy ame fa omeko izy fa mbola manao fitiliana zay, mbola manao observation zay dia mangatakandro izy nefa le aina foy mimaty ihany le olona ka ianao mavity ny aina io na manambola taony inona ary zay zao dia fantatra fa hoe mbola mangatakandro indray ny anafarana an'le vaccine. Fanefitra ny io fanefitra zany hoe mba hiarovana ny olona tsy hovony dia ireo firenena rehetra eran-tany ve manao vaccine ny président. Misy le variant zendra roa hoe avy aty Sud-Afrika, misy ny avy any Angleterre. Io fanafody reo ihany ireo vaccine reo ihany nentina hiarovana azy, tsy misy akoatran'ireo. Tsy mila mandoa akory, tsy mila mitady vola ho aminareo fa négociation fampiresahana fa ameo ny autorisation rangatia. Na dia nanaovana esteny sy ninjana fantatra aza ny mpanohitra momba ny heviny izay tsy mikatsaka afa-tsy ny asoa ny vahoaka dia mbola tsy mitsahatra ny mikaroka izay asoa ny vahoaka izay hatrany ny RMDM tarihin'ny filomarika Ravalomanana. Namoaka nyity taratasy ity indray matsy ny filohan'ny RMDM. Namoaka fanambarana ny RMDM nanrodobeny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara mahakasika ny zava-misy manodidina ny Covid-19 eto amintsika. Mananjo sitraka fahasalamana ny tsirairay ary tokony arovany lalàna izany araka ny lalam-panorenana andiny fahavalo. Ny vaksiny ihany no an'ny fanefitra adina amin'ny aretina ho ny fanambarana sady eken'ny sehatra iraisam-pirenena. Firenena Afrikanina maro no nanaiky niditra tao anatin'ny tetikasan'ny OMS amin'ny vaksiny Covax ho fanampiana ireo firenena andalam-pandrosoana. Herinandro maromaro anefa izao tsy nitsahany akatra nisan'ireo marary teto amintsika mitarasika amin'ny fandraisana andraikitra ny fanjakana malagasy amin'ny farafarana vaksiny. Mbola ao anatin'ny fandinihana hatrany hatramin'izao miziriziry amin'ny fampiasana ny CVO ny fanjakana kanefa tsy mbola vita fikarohana na mahombina tsy. Ny vahoaka hatrany no mipapony vokatry ny fitarazon'ny fanjakana mandray fanapahan-kevitra. Na efa nanolotra sosikevitra aza mpanohitra fa tsy azo iodivirana ny fanaovam-baksiny. Miantso ny fanjakana malagasy noho izany RMDM mba hanafaingana ny fanafarana vaksiny ary nidira Madagasikara ao anatin'ny tetikasa Covax mba hahafana misitraka izany aingana. Entitra ihany koa moa ny RMDM amin'ny siny mangarahara mandina ny fanaovam-baksiny hiatiana amin'ny Covid-19. Raha fehezina izay rehetra izay dia hita sy tsapa amin'izao fihetsiny izao fa toa tsy mampiraika ny mpitondra fanjakana izany hiaro ny vahoaka sy ny aina izany. Asa hoe inona mampitavozavoza ny fanafarana ilay vaksiny? Inona ihany koa no mbola hiantehera ny mpitondra fanjakana amin'ilay Covid organiks? Ny magaga mantsy rehefa akaiky ny mpitondra fanjakana ny voan'ny coronavirus dia alefa anivelany itsabo-tena fa rehefa ny malagasy dia omena ity tambavy organiks sy gelula ity. Fanafody izay tsy mbola nahitana andrana ara-klinika ary tsy mbola nivoaka tanatin'ny revue scientifique akory. Fa ahoana marina e?
ahoana marina e